doria maro ny heviny fa eto dia doria anarana andramina androna n'ilay fandarana fotsiny dia alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana matoa feno 5 taona ny fandarana dia taony fitahian'Andriamanitra ary isorantsika Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atomboy ahoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato isorantsika ihany koa ny onjam-peon'ny M3 FM afahantsika misiraka an'izany fandarana izany amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranotsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia avanareo imanovo jery tsy alantsika ny fomba mifandarana ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany hoe anareo pondonomby malandy anareo pieno sy mpandefa SMS amiko koa zany marambitsy miranga tany niterahany ty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory voko ndao isika pionjo fa zaka atao tsy agnara fanamarinana raha misy ary fakasitrahana amin'ny fandarana ny tena mibahatoerana amin'ity zanam-pandarana ity ary homarika ny fakasitrahako an'izany fakasitrahanareo zany dia izahako tononona eto ianareo zay nandefa SMS taty amiko fa ty misy miavaka kely ialako tsiny tsy hoe anavaka azy amin'ny maro fa longo malandy abo mitaraina izy akoatran'le fakasitrahana alefany dia hoe mba vakio aho moa namana imanovo jery fa marary ny district Mitsinjo izy amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana very abo ombonay aty vakitrano manadary vono olo tsy vitan'izay ozy izy fa na ny fandriam-pahalemana tsisy dia ny arena voajanahary filao voarobaby miaraka amin'ny atiala zay moa ny filazany azy ato ka dia efa henonao zay namana malandy abo mangataka vonjy mba ho jerenareo district Mitsinjo ao fa mijalo ny zareo amin'ny fandriam-pahalemana reto indray ilay nanome fakasitrahana an'ity fandarana ty dia ho tononoko ny anarandreo sy ny toerana ny aviandreo zany kotobe Andranotakatra felana maro sakoa Jimy maro voay vola Tsaramandroso mamany vana Amboro Malandy Zefany Tanambaondrano-lava Andry Besely Zamany Mena Akazomena Vony Ali Ambovoalana Fatima Abatoara Fanja Sotema Rakotonirina Manaratsandry Mariety Andranoboka fanamariana kely anao namana Rakotonirina sy namana Mariety Rakotonirina Manaratsandry alefaso aloha malaolo mafazaka fatony ity zao anao zay vao glissé nefany malahelo anao koa tsy voatononako nefany fandaminana koa tsy maintsy misy fanomanana tahaka zay koa Mariety Andranoboka mba alefaso aloha ma Mariety ma amizay voalaminako tsara ny tanjona amin'ny fandaratsika ty moa zany dia ny hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana ity tsy tahaka ny angano fampatorian-jaza fahiny reny fa tena trangam-piainana eny anivon'ny fiarahamonina no izana omena torohevitra mba hanatsara n'ilay lafin'ny fiarahamonina everinay tsy ampy ny fitarainana fotsiny le ataontsika any amin'ny fiarahamonina any zany raha tsy arahana asa everinay tsy ampy ny fitarainana le menimenina reny raha tsy ahitamba-olana fa mba hanjara ny doria dia ny manome an'ilay teny filamatra ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aho reno atsarao aza miato na kely na be vitanao amintsika malagasy io resahako dia tahaka ny enjeny biby masika na enjeny fahavalo manoloana amin'ny fahantrana isika malagasy amin'izao ary ny azakazaka atao andosirana an'izany
de toa ohatran'izay indray ny mandatsaka atsika lalina ao anatin'ny fahantrana satria maro ny manao ny tsy fanao ny amin'ny faharatsiana zany ndresantsika tamin'izay ny hoe ny tompona ndraikitra ambony tena lasa manodikodim-bola dia reny nefa mifitaratra hitarafany madinika ny fiainany mampiatra amin'ny fahefana amin'ny tombontsoa manokana zay no entiny ialany amin'le fahantrana nefa voamaika mampiditra azy anatin'ny fahoriana lalina satria ny afafinao ihany any no jinjainao raha tsy zay ny madinika makatahaka ny faharatsiana ataony lehibe zay ny zavatra misy any ambany vohitra any araka ny teny namana malandy aby miha maro ny mpandrava any ambany vohitra any miha maro ny mpanao totakely manao ny fomban-jolahy manao fombana tsy hoe fomba moa zany fa anarany de hoe dahalo efa anarana faela eo fa be gradiny fomba ratsy ohatran'izany tena ifandrombonany maro am'izao ary ny tena loza ny mpiambina ny vahoaka ndray no ambesana am'izao de lasa namorona dina iaro azy eny any ambany vohitra fa tsy voaro ny lalàna misy tsony am'izao tsisy mena tsiny am'izany fa samy manao tsokarokôlika izy ny fitenenana manavotraina am'izay tena mba ahafahany manavotraina tsy maintsy misy sababo ratsy foana miseho san'andro amin'ny fiainana maro ny mitana loha ary velom-panontaniana hoe ahoana marina ty fiainana ty ary zany fanontaniana zany tsy hahitam-baliny fa hevon'le fanontaniana koa le ohatrany hoe kikika mila vonjy any anatin'ny tenany mihitsy le fanontaniana ahoana marina ty fiainana ty zay ny nanaovanay n'le loha hevitra hoe te hanana fahatsarana amin'ny fiainana fa alohan'ny hidirantsika amin'ny lalindalina tamin'izay de hoe andeha ho faritatsika aloha hoe inona ny atao hoe mahantra mba hitovy ny fomba fijerintsika manoloana an'le hoe fahantrana zany de namaritany doria azy de hoe ny be faniriana tsy manan-katao no atao hoe mahantra enao zany rehefa be mifanirianao nefa ny anao tsisy atokona mahantra baka anao faniriana tianana an'izao rehetra zao tsy tamboisaina ny tena faniriana ao anatinao nefa ny anao tsy manan-katao vao maika revo ny fiainanao satria ny enti-manana tsy ao tamin'izay moa dia nanome toro-hevitra ny fandarana doriny hoe mba ho to lay loha hevitra hoe te hanana fahatsarana amin'ny fiainana tamin'izay voalohany tamin'izay de hoe ekeo aloha no maha-izy anao eo amin'ny fiainana io enao miaino anahy io zany ekeo no maha-izy anao eo amin'ny fiainana fantaro sy ekeo ny lesoka sy ny tsy nety vitanao tamin'ny fiainanao de hialao raha ratsy tohizo raha tsara mifatoa amin'ny zavatra tokony ho vitanao amin'ity fiainana ty fa ny revirevy ambony lanitra io indraindray mahafanina ny tena lahara-pahamenany de ny maha-izy anao aloha ny lanjanananao ary lay tena ao anatinao io fa tsy zay resahana ataon'olona eny anjorom-bala eny maro manko namana manasoaso maro namana manoro voana tsy mahamenatra miteny am'izany ary ny tena namanao no manary anao zay na tonga an'andro indray ny teny hoe namako tena tiako ary tsofoiko de io fitaratra io io tsy mba mamitaka anakay za koa mitomany io jamais mitokiky mitomany koa izy fa namanao tianao io anao tsy mivadika ambadika ao to fa afaka ao korana ambadika ataony amin'ny lamosinao ohatra ny raisiko tamin'izay moa de ny hoe misy olona miteny amiko amin'ity fandarana ataoko ty zany fandarana ataonao la olo fa miaratsy ajanono izy io sady anao mba mandinia tena anao tsy mandray vola ataparata fotoananao lany to
anao reraka eo e fa zao navaloko anazy any anaty koa fa tsy apodiko aminy jioya za manao to zaka jiaby volany io tokony zandro mahita azy fa tsy izy amafiso ny fifandraisana mba hanananao fijery miabo amin'ny fiainana fifandraisanao amin'olona fifandraisanao amin'ny fiarahamonina fifandraisanao amin'ny manodidina anao dia mampisy fiatraikany amin'ny fiainanao zay mampisy fiatraikany amin'ny fahasalamanao zay mampisy fiatraikany amin'ny tetikasa tianao atao zay ary mampisy fiatraikany ny enina dia amin'ny fiainam-pitiavanao aza satria rehefa feno ny fifandraisana na io zavatra kely tsy apoizinao alavo sy apodika anao io namanao ny fiarahamonina anao ny manodidina anao ny mba manoro anao raha tsara fiarahamonina anao fa raha anao le milanjalanja loha anao tsy solarabainao anao mihevitra fa anao farany ambony amin'ny donia anao ao manaova soa amin'ny hafa fa ho faly zay anaovanao soa ary anao zay nanao soa koa anao tsy alahelo ny zavatra ngeza be io tsy ilaina zavatra ngeza be misy olo moko miamby zaka ngeza misy raha maventy zay izy vao mieritreritra ny anampolo non io zaka kely fa fanampiana olo ampita olo amin'ny lalanao mitsaka lala am'zay tobily fa maro mavesatra entanazy findaisanao entanazy ndeka fiarahanareo miapita to fa zaka maventy ane zay fa zao isaka olo mahita namany sahira izy atodiky ny pala hafa lohany tsy hainy fa zezika anatsara amin'ny fiainany amaray ny fanampiny namany fa noho ny tsy fahalalany fa le ratsy no fenao anatiny izy tsy manao nety natanao manoro lalana misy vahiny amitsika eto misy mpanao vakansy manontany ay malalana mandeha amin'ny pala karakaraha zeo ohatra ambarao izy fa fanampiana zany manaova fanaova-tsoa sady zay amin'ny hafa mifantoha amin'ny tanjona tokony ho tratra atakely fa zay fantatra fatratra dia zay no ataovy avelao zay miteraka fahasahiran-tsaina raha be eritreretinao nefa ny andreraka sainanao to ialao any mitarika anao tsy fanao ne zay angalatra baka anao ametsy fetsy namana jiska anao amon'olo jiska anao lasa mifahaverezana mianara zavatra vaovao am'ty fiainana ty mba hatonga anao isonitra foana sady mahita fafiny mahita fahatsarany ianao ahita tsirony ianao rehefa zavatra hainao no ataonao mba mamakia boky ary ankafizo ny fiainanao aza mety ho resy ny fihetsepo miiba io mahaiza makalesona am'izay tsy mety tamin'ny fiainana zay nataonao zany zay no mahatonga n'le olona miteny hoe za tsy mba faty antoko zany ata za tsy naomby fa za nahazo lesona de tamin'izay moa zay nyteny hoe raha voasary ty fiainana ty de mahaiza mamadika azo ranom-boankazo mba fijery miabo ohatran'izay foana ao anatinao anao lasa ny olana efa nahazo anao aza hipodianana koa tandremo fa avery anao zany ary tena miteraka mamadika ny tsiro ny fiainana zay ainanao efa tsara am'izao lasa ratsy ohatra misy olo zay moa nalatsika ohatra tamin'izay hoe manana toetra sy fahazarany ratsy tsy fohiny mihitsy izy amin'ny fiainany nefa ianao te andresy lahatra azy mba hiala am'izany rehefa tia anampinamana manko anao de manana an'izay fihetsem-po zay de manoro azy zao raha anao te androso am'izao fiainana iainantsika zao za miteny anao tiavo babanao ndraka mamanao io tondro secret la vie ty fa anao koa tsy manao am'izany anao very ino tsara teninao tiavo babanao ndraka mamanao ino io tiavako babako hay izy taty sy ary nanampina anay tao sanatria amin'ny vavanao tsy zaho nety anampy babako tonga de mandehana milomay raha azonao atao miala azy satria isintona anao hiaraka anazy amin'ny setoany misy anazy io anao
anao fa manoro azy lalana mazava izy mbo miditra am'zany atsika manko zany atsika tanora na atsika zaza mieritreritra fa atsika ndrondragnahary mitsara babatsika ndraka mamatsika naverinako tam'izay man hoe manajandra ianao sy ny reninao de ho lavandro iainana ianao point teboka tsisy toy intsony fa tsy hoe manajandra ianao sy ny reninao raha ohatra ka tsara fitondratena izy manajandra ianao sy ny reninao raha ohatra ka manakarena izy manajandra tsy zay babako tsy nanampinakay ino konteko nanazy za tsy mijery azy nintay za tsy mila eo tsy mila anao koa fiainana tsy mila anao koa fanjaria manomboko zao sokafa maso amboaro ny tokony ho izy fa fanajanao amin'ny rainao sy ny reninao no ahitanao fahatsarana amin'ity fiainana ty dia tompona andraikitra anao ny fiainanao fa tsy ny hafa mihitsy no anankinanao tsy fahombiazana za hoe mbako laolo olobe nay taona anao ny tompona andraikitra amin'ny fiainanao voanao anao mahavoanao anao zay raha ohatra ka bangona fony na raha tsika farany teo fa ity ny amin'ny fanamariako anareo ane tsy teneniko fa loha hevitra no entiko fa misy olona zany tezitra ohatrany hoe izy no teneniko za tsy miteny olona eto fa loha hevitra sy sosikevitra zay ihany no entiko na anao ara-tsy hitako za amin'ny studio ato aiko tantaranao tsy nenao tonjaka njaka ty mahay mazy loha hevitra tsika androany de ny hoe niasin'ny tantara amin'ny fiainana tonga de anjaka nenty le raha ndeha horesahako ato nalefa nirany dadilaoviny aiko tantaranao fa za edy tsy mahay fa za mikorana to amin'ity loha hevitra ndesiko ty hoe niasin'ny tantara amin'ny fiainana ty numéro ifandraisantsika 032 44 759 83 aza mbola miantso anaka am'izao za mbola amin'ny studio ato za tsy ho azonao mihitsy de raha ohatra ka tellement ianao 034 84 759 82 mampiavaka azy zany 44 raiky 84 le tellement 83 le orange 82 le tellement raha misy tsy mifanandrify amin'ny eritreritra ao zay voalazako eto aza tezitra ary za de efa manao azafady tsy mialatsiny aminao sahady tsy ianao ny teniniko fa hevitra avy ety amiko te hanana ny tsara araka n'ilay teny filamatra n'ilay fandarany hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy ahoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato ny asin'ny tantara amin'ny fiainana rehefa miresaka ny hoe tantara de mbia ho atsaina sahady ny hoe misy farany zaka jiaby amin'ny fiainana iainantsika ty maro ny tsy mihevitra an'izany ary ny taletananan'io tantara io tena zavatra ngeza be mihitsy tena zavatra ngeza be satria zao mety ataonao tsarainy sanatria mivavana diny lela tsy mety ataonao tsy maintsy tsarainy ary izy tsy mitsaranao ampanaovana ny ataonao rehefa vita ny tantaranao vo tsarainy zay no natonga ny gasy manao hoe maty vo iaraha mahalala satria manana fomba ny taletan'io tantara io ny gasy ohatra rahaitsika ohatra zany iarahantsika mahay amin'ity fiainana iainantsika ty atsika malagasy jiaby fa ny mpitondra nitondra teto zany tsisy ny tsaraina tamin'ny fotoanany nanaovan'ny fitondrany mihitsy fa hoe rehefa vita amin'ny fitondrany manomboka am'izay le fitsarana raisitsika ohatra dadabe tsiranana tam'izany iny efa maro ny olona tamin'ity tanin'ny Madagasikara ty fa am'izao vo mitsara azy ny olona na efa tsy eo ara izy ny filoha ratsiraka mitovy am'izany tsy nitsaraina tampanaovana ny asany io izy fa tsy eo zeo zay vo isaka olo mitsara azy karaha zay koa dadilay zafy ndao izy tsisy hoe karakory fa rehefa tena vita fitondrany manao fampitahana am'izay olo raha valomanana mitovy am'izay era jonary mampianina fa zao andro rajoely mbola mamita ny asany
mbola tsisy fitsarana eto fa rehefa tonga koa tonga ny fotoana tsy mahay eo azy tonga koa fitsarany tantara ary ny zavatra vita zay lasa tsy maintsy tantara tianao izy tantara tsy tianao izy tantara ary ny tantara araka ny tenitsika teo tsy maintsy mitsara mety ataonao tsarainy tsarainy tantara zany sanatria mivava tsy mety ataonao tsy maintsy tsarainy misy farany raha jiaby amin'ity fiainana ity tandremo fa ny ara-tsim-panahy io anananao io sanatria mivava io tsy mba mita azadiny fa tsy misy olona andovan'ity tany ity zany adosoan'ny kevitra aby neny jiaby io tsy maintsy andeha hovovoko ambany any atsika jiaby io fa anao moa mbola mifikitra amin'ny ratsy amin'ity fiainana ity asakasaka anao fa zay zany eto manatsidika ny hoe atsika jiaby tsy maintsy mandia mitia anao mandia tsy mitia mandia ny zaza io mbola ho be ny tanora tsy maintsy atoy dikan'izay aza variana avako abe anao zio mbola zaza tazaza io navy nandalo zaza boko nandalo tanora boko nandalo matoy tsy eto koa ny hafarany maro n'olo rehefa ambony mieritreritra mandrakizay izy ambony toa amin'ny donia joya mety mivadika ambany ianao firy tantaram-piainana nampiseho an'izany amin'ity fiainana iainantsika ty firy fa maro zaka misy io mety lany fa tsy hoe anao misy io de tsy maintsy eo misy olo nisy tomobily nisy trano nisy raha jiaby hay finalité nisy tsisy koa misy farany raha jiaby amin'ity fiainana ty ny fahatanorana ny fahasalamana anao malaza be io atsarana ny olombelona velona jiaby ambony tany ty de samy manana ny tantarany anao be vola tia mirehareha amin'ny namanao io tandremo fa vola io amaray mety mandeha anao tia voninahitra be io amin'ny fiainana ty azadiny fa voninahitra tsy mahatonga an-danitra bako misy eto toy izy fa mialana anao fa leo mandeha amin'ny rariny amin'ity fiainana ty fa ny lainga ny fitaka ny tsy fahamarinana tsy marisiny marina io babe marina tsy maintsy mipoitra amin'ny farany any misy farany raha jiaby amin'ity fiainana ty mahatsiarovan-dragnahary mandritra ny androm-piainanao jiaby rehefa anao baka manana raha jiaby io anao fa manao ndragnahary tsy misy kamene ndraikindraiky sanatria mivava karaha anao kam tianao ataon-dragnahary olombelo jiaby samy manana ny tantarany fa rehefa mifarana amin'ny fiainana vao fantatrao ny tantarany jereo ange amin'ireny firehetatory reny ty hitaretako ny saintsika jiaby jereo amin'ireny firehetatory reny rehefa misy namantsika reny nodomany reny tsy misy resaka mandeha amin'ireny raha tsy resaka amin'le maty izy io any manambadilo hay nangalatra vola zany any izy io tamin'ny toeram-piasany karaha hono izy namono olo zany mananjanaka maro ange io ranga io ny jaly ny raha matoy in'izay tsisy miafina ny fiainanao jiaby rehefa anao maty sanatria ny korana ndeha ataontsika mifijery miabo isika zay miaino io zany ka akatsika lesona zany tranga zany mba ianao ndray no mipetraka amin'ny toeran'ny maty sanatria mivavany izy zany fa zaka tsy maintsy ho isy de mba inona ny tantara tianao ataon'olona resaka amin'ny fiaretatorinao mba fa avy ny eritreretinao zany sa anao faly to ny enonen'olo tsy maintsy mandalo jiaby bon io zany tantara tianao aboakan'olo eo amin'ny anao miaritory io safike anao fa naenonen'olo de fa alève sary a-tsaina manomboka am'izao mety misy miteny hoe fa adaladala koa e manovijery sanatria mivava manomboko zao zany de tokony manana tantaram-piainana ho tsara ianao rehefa naenony any hafa de manohana maro mieritreritra fa zavatra tsy azo eritreretina zany azo tsara mihitsy
manomana amboaro ny tantaranao ny tsy mety ho vao de mba le tantara tsara no hoen'ny olona amin'ny fotoana ieretana tory anao nefa rehefa enao tsy mahatsapa an'izay mandeha amin'ilay ponao mandeha amin'izay tianao amin'le mahafinaritra anao anao tsy mikipy maso to tantara fa mandeha kamo dia zay ny fomba ny eritreretiko hoe mety hifampitaizana rehefa mianaka manodidina ny maro ny fahatsarana ny amin'ny tantara zany araka ny tiloha hevitra antsika hoe ny asin'ny tantara amin'ny fiainana zay namela fahalalana zay namela fahendrena dia ho sarotra amin'olona ray ny avaka enina dia noho ny enatra fotsiny aza rehefa nahita hoe raha ihany zao ny nataony za lalo tsy hanao raha karaha iny koa mba misy lesona azo zany na de enatra fotsiny ara de efa mahatsara feiny de zao fa raha ny fiainana tia nanjakany fahafahana raha ny fiainana no tia nanjakany fahalalana raha ny fiainana tia nanjakany fahendrena mba hisiany fitoviana amin'ity fiaina mandalo ty dia ny tantara no velomo ho an'ny taranaka mba hifaharana mba hitarafana ny mety sy ny tsara tokony ho tohizany ngeza zay fa mba firy aminareo an-trano amin'ny tantara raha karaha zany manambara taranaka anareo hoe zone zao zone zao ohatra amin'ny vavan'omby malokany ny fiarahamonina ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany am'izao hoe ray miakavy ray miakavanana ary ohatra ny tselakafony afikasika reny rehefa tena mba mifampikaso karaha misy raha irehitra reny anareo ty moa mba tsy mieritreritra ino koa mazio tonga de tranga misy any amin'ny fiarahamonina azy imiezana nefa ny tena mitatao amin'ny faharatsiana mihitsy ary zay eto dia manao tahaka an'ilay vatotromby minono zany sanatria tsy mandoza fa mahatsiaro ny ela moko rehefa anao vatotromby minono sanatria tsy mandoza fa fahatsiarovana ny ela satria tsy fanao mihitsy hoe rehefa ataovy hoe anao fatanora be ny mbola andeha inono koa karaha fa mandoza nefany mahatsiaro ny ela zay de manambara ka mamerina azy ho an'ny taranaka olova lay tantara satria araka n'ilay loha hevitra hoe ny asin'ny tantara amin'ny fiainana zao ngenao raha vao mitsay tantara de zao hoe zao ny lova tiandreo azo tsy ny tantara le hoe taloha zao ny fanao taloha zao ny mety taloha zao ny fahendrena taloha zao ny azahoana fahalalana fa zao ny tantara ilain'ny taranaka de hoe neny matrano ny papa ndraika mama zay mandovan'io io tsy maintsy zaraitsika zany hoe le lova mony indro matanjaka am'izio fa le lovan'ny fahalalana le lovan'ny fahendrena le lovan'ny fahafahana mba hisiany fitoviana iny tsisy mangala ka ny tantara no tokony ho velomina ho an'ny taranaka mba tokony hanana fotoanany ao amin'ny tokantrano ao tokony hanana fotoanany amin'ny fianakaviana ny ampifankafatarana fotsiny hoe inona moa mahatonga atsika avany ray anina maro ane tsy mahay an'izany avanay zany ary reny ngeza be amin'iny de hoe zay tsy afaka mifanambady fa zay mpiavana fa hoe mpiavana nanakory tsisy mahay ane satria le lehibe tsy manambara le zaza tsy te anontany zany mahatonga nyty fiainantsika ty mivaralila avako aby mba manokana fotoana ary jereo fa ny isa pokotany ny isa piraisana ny isa mpivondronana ny isa paritany raha ohatra ka tea anao zavatra tsara ka
ilaza ho an'izay olona hoentina na zay olona ho tianomeny fahalalana sarotra mamory an'io satria ninona ny any atokantrano aby rehefa manahirana amin'ny mamory azy taloha ny mpiaramonina io fiaraha-misakafo ngeza be hoe tandremo zay tsy tonga amin'ny fotoam-pisakafoanana zay tsy tonga amin'ny fotoam-pisakafoanana tsy mihinana satria eo zany mba fotoana anankiray ifampizarana fahalalana eo ny fananarana eo ny mba hahafahanao miteny eo mba hahafahanao miresaka ao anatin'iny fotoana iarana amin'ny sakafo iny za eto tsy manan-kina fa za eto manatsidika fa am'izao anie le raim-pianakaviana mihitsy ny tsy tonga eo amin'ny fotoam-pisakafoanana ary fa fanahy maza sarogno sakafo ny babanareo boka tokano amin'ny raha rien tsy lany eo koa ary mialatsiny am'le fomba entiko miteny azy ary ny tena loza de ity zay ary aloha mba hoe le raim-pianakaviana ny tsy tonga mpisakafoanana fa noho ny vaninandro noho ny trangam-piainana misy am'izao noho ny fahantrana araka ny resantsika tamin'le loha hevitra taloha teo na ny sakafo iraisana mihinana nefa tsisy koa ay tambatra ina noho izany maro ny fanarenana tokony arahantsika manarina io tsy vitany fikikikana fotsiny any amin'ny fokotany any ny filazana ny hoe zone ny tokony atao amin'izy tina fa tena raisina mihitsy ary zay na tonga nankanana zavany hoe tandremo fa samy hafa ny mpanao adidy sy ny tompona andraikitra amin'ity fiainana ty ny akamaroan'ny olombe amin'ity firenena ty de mpanao adidy aby zany mahatonga ny hoe tany saina ny zavatra vita ampahafantarina io fantatra foana ampahafantarinao izy hainy tantara tsy ampahafantarinao izy hainy tantara zay le nanaovanay n'le loha hevitra hoe niasy ny tantara amin'ity fiainana ty ka ny mpanao adidy manao amin'ny hafa izy na mampiseho zavatra natao izy mba hiverena ny zavatra ireny nataony reny any aminy fitiavatena baka zany fa ny tompona andraikitra miantsoroka zavatra anankiray ho tombotson'olona maro enina de tsy misy miverina any aminy ary ametsika tiaka ty doriety ohatra ty doriety ino andrasako aminareo ny azy zany de ohatrany hoe tantara ny tiako hitoetra hoe mba nisy anjara briky ny entin'izany fandarana doria zany ho an'ny mpiarabelona aminy ngeza zany ary misy olona miteny mihitsy ny hoe ino ma la olo tanjona anao aminazy anao tonga anao politiky anao tonga ilatsaka fidina satria efa sempotry ny mpanao adidy ity firenetsika ty fa gisa mainty zany mpanao andraikitra zany hoe tompona andraikitra zany jerevo any amin'ny fiarahamonina any raha misy zavatra tokony ataony vitany tsy mampahory azy aby manao azy za madala ino anaovako raha karaha io ino raha azoko amin'io za tsy naefa satria le kolotsaina mihitsy no efa simba tsy misy tsony zany olona tianome zavatra mamaim-pona zany raha tsy misy tambiny ny ahy eto zany dia mba mahafaly anaka rehefa mandeha bazary any za anao tsara feo reo te hiteny kabariny doria ty fa haiko fa za mivola misaotra raha mbombea koa ma zany hira fa hoe misy zavatra zany mba azony de fa ngeza be zay ary zay mahatonga nakamanao antsoaviny hoe andao atsika jiaby mba hifarimbona hifampizara satria ny antom-pisitsika olombelo velo ambony donia ty de ny hifanampitsika fa noho ny saina tsy voatefy ho amin'ny tsara noho ny fo ny dirany faharatsiana de mifampiolon'olona le olombelo any faniriko zany de mba ty malagasy eto Madagasikara ty no hipoirana zany atao hoe
fiarahamonnym-pahendrena ary tena anjakan'ny fitoviana tanteraka zany raha ohatra ka miara-misala isika tsy tanteraka zany raha ohatra ka mifanatsatso atsika misy olana zany any ampony any de hoe mbelao mihitsy mikorotana zay le hoe mikopa-damba anatin'ny zavona mba anao tsy fakahitana fa oza hoe mba afahatsika mitazona an'le fahalalana navelan'ny razantsika mba afahatsika mitazona ny fahendrenana navelan'ny razantsika mba afahatsika mitazona an'ilay fahafahana isian'ny fitoviana dia andehetsika samy amelona ny tantara ho tsara anao manao tantara tsara zaho manao tantara tsara izy manao tantara tsara ho tsara tsika jiaby ambony donia eto hoe zay le loha hevitra na rahantsika ny hoe ny asin'ny tantara amin'ity fiainana ty ny tantara tsy maintsy mitsara mety ataonao tsarainy tsy mety ataonao tsarainy ary zay rehetra vita tsy maintsy lasa tantara fisian'ny tantara de manambara fa misy farany raha jiaby ambonyity donia ty boribory aotra ny amby valo ary dia isaorako anao sahady nanaraka an'le fandarana maro antso hitako ato amin'ny telefoniko ato za mijery fa zaho tsy mandray raha mbola ato anatin'ny studio satria ataoko ahoana moa zany sady andray telefona no hiteny fa fomba anankiray afahantsika mifanantona reny ary alefaso SMS fa ny SMS nareo tsy maintsy vovako makasitraka indrindra tompoko amin'ny heriny anoto izao ndray miezaka mitondra loha hevitra vaovao fa mialohan'izay de tena manao azafady ary mialatsiny raha misy tohina ianareo satria le doria alavaina amin'ny hoe dominy rehetra iainam-pitiavana zany fandomana zany raha tsy mafy tsy heniny ao an-trano odo makasitraka indrindra tompoko